Miakatra ny lanjan'ny teny malagasy na dia miroborobo fatratra aza ny fanatotolona araka ny nambaran'Andriamatoa Raben'Andrasina Lalao François, filohan'ny Fédération Mpikanto teny sy soratra na FMTS. Nandritra ny hetsika fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tenim-pirenena ibeazana tetsy amin'ny hitramboko pirenena etsy Anosy. Ao anatin'izao vanim-potoana iainantsika izao zany ny lanja sy ny herin'ny teny malagasy dia azo lazaina fa misonga miakatra hatrany na dia eo ara ny rivotry ny fanatotoloana izay mahery fitsoka avy any ivelany amin'ny fanaovana ny tenim-pirenena, fanjakana ny tenim-pirenena vahiny zany eto amintsika dia tsy resy tsy miady akory ny teny malagasy. Azo lazaina fa maro mpampiasa indrindra ny teny malagasy zany, ary araka ny fandinihan'ny akademia malagasy dia anisan'ireo teny 70 maro mpampiasa indrindra telo velona ny teny malagasy, teny velona 70 maneran-tany, ary anisan'ny 30 anisan'ny maro mampiasa indrindra ty amin'ny faritry ny Ocean-Indiana zany ny teny malagasy. Notsindrin'Andriamatoa Raben'Andrasina Lalao François fa zava-dehibe ihany koa ny fanakalozana ara-kolontsaina amin'izao vanim-potoana iainantsika zao. Tsy azo idivirana aloha ny fianarana teny vahiny, izay aloha dia marina satria Madagasikara dia nosy ka tsy afaka iolon'olona foana eto Madagasikara tsika samitsika fa mila mifandray amin'ny any ivelany amin'ny alalan'ny ara-barotra sy ny zavatra maro samihafa, indrindra fa amin'ny alalan'ny kolontsaina izay mila fantatra ny vahiny ny kolontsaintsika, ary sika koa mila mahafantatra ny teny ny kolontsain'rareo amin'ny alalan'ny fifanakalozana ara-kolontsaina. Ho an'ny FMTS dia tokony beazina hatrany ny ankizy mba hahafantatra sy hotisy ny teny malagasy satria teny tena ihany no ahafahana mampandroso ny firenena. Ao anatin'izay dia nasaina ireo mpianatra avy amin'ny lycée eto Andrenivohitra hanatrika ny conférence izay nikarakarain'ny FMTS tetsy amin'ny tranom-bokim-pirenena ho fampiroboroboana hatrany ny teny malagasy.